Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Kristianina mifanompo. Kristianina mifanompo. Zany no asongadiny nofinainantsika amin'izao voalohan'ny herinandro izao. Hitantsika ao amin'ny Romanina toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny andininy 12. Kristianina mifanompo. Ny nahazatra ny soratra tranainy rehetra rehefa manoratra epistily dia tsy maintsy hita eo ny adresin'ny mpanoratra sy ny adresy ny anoratana izany taratasy izany. Paoly apôstôly raha nanoratra ho an'ny fiangonana tany Roma dia tsy nionina fotsiny anambara ny anarany fa nampiny miavaka amin'ny epistily hafa rehetra. Eto ohatra nilazany mpanompo azy, voantso apôstôly azy, efa voalaza ny mpaminany sy ny soratra masiny zany hoy izy. Nanisy tsindrim-peo ny apôstôly ny antony maha apôstôly azy. Teo anatrehan'ireo olona izay tsy mba nanaiky ny maha apôstôly azy dia tery am-panahy izy manazava ny antony fidianan'ny tompo sy ny antsoina azy. Ao anatin'izany dia asongadiny fa mpanompo izy. Ary zany raha teo no fanahy maha-kristianina. Ny teny hoe mpanompo eto dia ilay voambolana ampiasaina mihitsy dia ny hoe andevo. Ary io mahandevo io mihitsy tsy manana zo intsony rehefa ao amin'i Jesoa Kristy no takiny ny fanompona sy ny maha-kristianina. Dia indro ary ny apôstôly Paoly ilay tsy nanana safidy, ilay tsy nanan-jo afa-tsy ny izay hitarihan'ny Kristy azy no maneho ny tena ny maha-apôstôly azy. Amin'izany dia mazava ny endrika anehoana ny fifandraisan'ny mpino eo amin'ny samy kristianina. Aseho fa ny mpanompo dia manana izany fanahiny fifanompona izany. Ny kristianina dia manana ny fanahiny fifanompona izay notarafina tao amin'i Jesosy Kristy, ilay mpanompo, ilay tonga tety amin'izao tontolo izao, nanompo izao tontolo izao. Jesosy Kristy ilay tsy mba nanan-jo, tsy nanan-tsafidy, fa nizotra tamin'ny lalan'ny hazo fijaliana, nisotro ny aleko maty, nanompo izao tontolo izao mba hamonjena izao tontolo izao. Dia hitantsika tsara fa ny fanahin'izany fanompona izany no ampianarina ny kristianina eto, hahatonga ny kristianina mahay mifanompo. Rehefa avakitsika manomboka amin'ny andininy 9 hatramin'ny 12 dia misy endrika roa mazava tsara isehoany ny fifanompona kristianina. Nisy fotoana ny apôstôly Paoly mba naniry fatratra ny hiaona mivantana amin'ireto kristianina tany Roma ireto. Koa satria mbola tsy afaka niaona mivantana izy, dia tsy midika akory hoe tsy mifanompo zany, fa ny endriky ny fifanompona izay nisy teto na dia tsy niaona mivantana ary izy dia ny fahatsiarovana sy ny fitondranam-bavaka. Hoy ny voalaza ny andininy 7 manao hoe fa Andriamanitra izay tompon'ny fanahiko amin'ny filazany tsara ny zanany no vavolombeloko, fa tsy nitsahatra mahatsiaro anareo aho ka mandrakariva raha mivavaka aho.
tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho raha mandrakariva ka mivavaka aho. Rehavako malala ny fifampitsarovana, ny fifampitondranam-bavaka dia tena endrika fifanompoana kristianina. Raha tsy manatro maso anao ny hafa, raha tsy manatro maso anao ny namanao, raha tsy manatro maso anao ny kristianina, dia tsarovy amam-bavaka izy. Tonony ao anatiny vavaka zay ataonao ny anarany, ny andraikiny ary raha fantatrao ny momba azy, ny zava-manahirana azy, ny faniriny, zava-dehibe ary anjara birikinao amin'ny fifanompoana masina ny mitondram-bavaka azy. Fa tsy hoe fifampitondranam-bavaka fotsiny ihany koa anefa, fa hitantsika tsara manomboka eo amin'ny 1:40 fa misy azo atao tsara ihany koa rehefa mifanatry tava, fa maniry ahitanareo aho anomezako fahasoavam-panahy anareo mba hampaherezina ianareo. Izany dia ny mba hiarahako ampirisina aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Rehefa mifankahita ny mpino manana fahazarana, ataovy fomba mihitsy aza raha ilain'izany ny mifampizara, fanomezam-panahy filazany azy eto, fahasoavam-panahy, mifampizara ny tsara. Zany mahatonga antsika miteny rehefa mifankahita, rehefa mifampiona dia miteny hoe finaritra, fiadanana, manonona fiadanana ho an'izay eo anoloanao ianao, manonona ny fahasoavan'ny tompo ho an'izay eo anoloanao. Izany no endrika fifanompoana masina, fifanompoana kristianina, ifampizarana, ifampaherezana. Samy mahereza ao amin'ny asan'ny tompo, mahereza indrindra. Tahin'ny tompo ianareo. Tena fifanompoana masina sy mendrika anehoana ny voninahitry ny tompo izany. Rehavako malala, mazava zany, tena fanahin'ny mpino mihitsy ny fanompoana. Ka na mifanatry tava, na mifanalavitra, na akaiky, dia izay fanahin'ny fifanompoana masina izay hatrany no misy eo amin'ny samy mpino. Ndao ary rehavako, mandehana ny fifanompoana masina ho voninahitry ny tompo. N'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha io falo misaotra anao zahay fa notononina tamin'ny tokantranonay, amin'ny ankohonana tsiraray avy, amin'ny sambatan'olona ny fiadananao, koa ny fiadananao Jesoa, ilay fiadanana manana ambiampy no zarainao amin'izay rehetra mino sy matoky anao, naiza na oviana ary na iza. Vangio amin'indra fonao ry Jesoa malalo ny ankohonanay rehetra. Jereo manokana Jesoa ireo fianakaviana mifanalavitra amin'ny toerana, ireo rehetra izay manompo anao Andriamanitra amin'ny toerana sarodalana. Mivavaka izahay ho an'ireo izay irery sy mahatsiaro irery, noho ny amin'ny fandrantoana fianarana, fandrantoana asa, noho ny amin'ny fitadiavana, amangy azy ireny ianao, ary atojo olana izy dia hamany olana ianao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesoa izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.